Miaraba tsika rehetra indray ry havana ho anao izay manaraka nyity aim-panahy ity a enoinao eto ary arahanao eto a isan'andro mba hitondra zava-baovao a eo amin'ny fiainanao a Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tahaka izao manko dia izao mihitsy ny voalazan'ny soratra masina hoe Andriamanitra tonga mamangy. Gamby ianao mety ho gaga amin'izany hoe izany ho hitanao eto, mety ho marina ihany zany amin'ny ampahany, fa ny fahatongavan'ny tenin'Andriamanitra tahaka izao ry havana dia Andriamanitra tonga mamangy ianao a ary resaka aminao mba hahatsara anao a, ary ny tanjon'Andriamanitra dia mba hanananao fiainana mandrakizay. Androany a hiresaka kely aminao aho ty fanontaniana apetraky ny maro hoe ahoana moa no fanalana amin'izany atao hoe fahazaran ratsy osy na ihany koa hoe toetra ratsy. Zany moa ry havana ataoko fa tsika rehetra eto ambonin'ny tany saika tratra ny idoly, zany hoe samy nanana fahazaran ratsy, toetra ratsy zany. Ary mino aho fa maro amintsika ihany koa mba mitady valiny, tena valiny mahafa-po. Za eto raha mitoro ny filazantsara aminao a dia ny zavatra ny ainako ny andro resakako aminao, ary tiako ianao mba tena hanandrana an'izany satria tena nandalo an'izany ary tsapako tamin'ny fiainako a ny fahamarinana ty tenin'Andriamanitra ty hoe ahoana tokoa moa ny fanalana zany atao hoe toetra ratsy na fahazaran ratsy zany. Raha zao ianao amakiako kely tenin'Andriamanitra vetivety, misy atao Galatiana toko 5 ato a, misy tenin'Andriamanitra manambara vitsivitsy a fa azonao ampiny ireo a arakaraka izay misy eo aminao. Da zao nge vakiako aminao ny 7:70 manomboka hoe asa nofo moa filazany azy ato a fa fahazaran-dratsy na toetra ratsy, fitsangatsangana, falotona, fijejoejona, fanompoatsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adila, fiafinafonana, fiampandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Ary zay toy izany ozy zay lazaiko aminareo raha teo fa arak'izay voalazako fa zay manao izany ozy dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Jerevinareo tsara nge reo teny a hoy ato aminareo hoe santionan'ireo fa be dia be ny fahazaran-dratsy sy ny toetra ratsy. Mety tsy voalaza ato ny fisotrotoka, ny resaka fifohana zava-mahadomelona, zany anisan'ny fahazaran-dratsy daholo mamatotra. Androany a arao tsara ty toromarika omen'Andriamanitra tsika ty ry havana. Meko anao mihitsy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 9:5-7, milaza an'i Jesosy Kristy io. Izy ny tenany raha teo moa no miteny hoe raha ny zanaka Jesosy ny tianao teneny no manafaka ozy, manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mety ametraka fanontaniana ianao hoe tena possible ve zany? Hoy ato aminao teo hoe za raha mitoro ny filazantsara aminao, ny any zavatra ny ainako ny any resahako aminao, ary tiako ianao tena mba tsapa fa tena marina raha-baky teny ry havana io voalazan'ny Jaona 9:7. Manaova ange ianao hoe be dia be manko maheno a matetika misy fomba afako entin'ny olona hoe manala an'izany amin'ny alalan'ny karazana fianarana, finanana ihany koa zavatra fanafody ohatra sy ny sisa. Mangataka anao andramo e, fa hoy ato aminao hoe ny any zavatra ny ainako nresahako taminao ary tiako ianao tena ho afaka amin'izany fahazaran-dratsy. Fa ireo ry havana tena atoroko anao ireo, raha ety ambonin'ny tany fahaizana sy zavatra voronony ny zanak'olombelona ny entinao manafaka an'ireo, tsy ho afaka ireo na kely aza. Androany Jesosy Kristy noetiko eto aminao a tsy miovy io omaly sy anio ary mandrakizay. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia zao ny teny andanakatoriany filazantsara ho an'ny olombelona rehetra, zay mino dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra koa. Androany ianao a te ho afaka amin'ireo fahazaran-dratsy izay mamatotra anao ireo ve ianao? Mety iza manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo
amin'ny fiainanao ianao. Zay ry havana ny aim-panahy androany a. Pirarisoanao mba ho tahian'Andriamanitra ianao raha mindro sy maka tononteny. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.